Ny alatsinainy 10 febroary lasa teo dia nanao hetsika fitakiana karama ireo mpiasan'ny kraomita malagasy. Tsy voaloha ny karama nefa nisedra olana ireo fianakaviana ireo taorian'ny ny andro ratsy. Nisy noho izany ny fionana teo amin'ny minisitry ny arenan-kibonitany sy ny loharan-karena stratégique Fidenevra Vokatra sy ny solitenan'ny mpiasa amahana ny olana. Tsisy resaka politika verivery afaka ny filazan'ny sasany no fitakiana nataon'ny mpiasan'ny kraomita malagasy tany Andremena fa dia fitakiana karama tsotra madiodio tao anatin'ny volana Desambra sy juskatsika miteny ity. Karama ny tadiavinay raha izay tsy afa-po zay ekenay hoe efa misy ezaka zany atao amahana n'ilay crise sociale nateraky ny tsy fandraisan-karama etsaky andaniny nateraky ilay tondra-drano koa etsakilany dia efa misy solution nentin'ny ministre nomeny dia aminay zay solution zay aloha ahafahanay mivelona mandra-pa. Ny volana Jolay 2024 noho nijanona tsy nanohy ny fitrandrahana kraomita ny orinasa rosianina Ferrum Mining ary ny volana Novambra no nangorona ireo fitaovana. Raha ara-taratasy dia mbola io orinasa io no mpiara-miombonantoka amin'ny orinasa kraomita malagasy. Inona no mety impact an'izany zay nidinika anay teto hoe inona ny fitaovana mety ho sisa tavelantsika malagasy ary ahoana ny mety ahafahana manodina an'izany fitaovana zany satria misy vitsivitsy ihany ny antsika eo zay zany zao nidinika anay satria reto mpiasa reto dia tsokony adinitsika fa ireo no manana ny traikefa ara-teknika na kraomita malagasy hatramin'izay. Misy kroma manana kroma ary manana réserve azo nivelomana tsara ny kroma fa le hoe hatramin'ny noviana miankina amin'ny rythme d'exploitation zay fa na izany tsy zany ary ny kroma sady mitrandraka no mikaroka. Rosianina miteny tsy misy ao teknika avolenta no ahafahana mipetraka an'izany hoe fa misy sa tsy misy ny kro ary miankina amin'izay no antany hoe ahoana ny hanomezana fiaraha-miasa na ho amin'ny rosianina na ho amin'izay partenera misy eo satria rehefa tsy fantatra ny réserve ao dia lasa mihinana amam-bolony sy mandeha anjamba fotsiny fifanarahana rehetra izay misy.